taorian'ny fanokafana ny réseau 5G by Telma dia maro ianareo no nametraka fanontaniana ny amin'ny fampiarana na ny application azo atao noho ny fisiany réseau 5G zao eto Madagascar. Andao ro jerentsika ny tombontsoa entin'izany réseau 5G zany eto Madagascar amin'ny lafiny maro toy ny fanabeazana, fahasalamana ary fandriampahalemana. Ao anatin'izao ady lehibe hiatrehan'ny firenena rehetra maneran-tany ny Covid-19 zao dia nova avokoa ny fomba hiatrehana ny fiainana. Ny fifandraisan-davitra moa dia anisan'ny andry hiankina ny fiainam-pirenena rehetra. Ireo teknôlôjia misy ato amin'ny Telma na ny 4G na ny fibre optique na 5G dia ahafahana mamaly ary manampy ny malagasy rehetra sy ny fanjakana malagasy amin'ny fiatrehana izany ady lehibe izany. Amin'ny lafiny fanabeazana ahafahana manao fiampianarana ampitain-davitra amin'ny haut débit amin'ny alalan'ny 4G na fibre optique na 5G izay ahafahana mizara sary na vidéo na koa antotan-kevitra na document maro samihafa. Amin'ny lafiny fahasalamana ahafahana manampy ireo mpiseha hatreo amin'ny lafiny fahasalamana mifampizara sy mampita vaovao mivantana, antsary na vidéo amin'ny toerana rehetra sy amin'ny fotoana rehetra. Amin'ny lafiny fandriampahalemana manampy ireo mpitandro ny filaminana mametraka ireo fepetra rehetra ilaina hiadina amin'ny valanaretina aingana kokoa. Amin'ny maha orinasa tompona andraikitra azy ny orinasa Telma dia nanolotra mahimaimpona ho an'ny zandary finday 5G ahafahan'izy ireo miatrika izany adidy masina izany. Saika isan'andro dia misy réseau 5G vaovao misokatra manerana izao tontolo izao. Raha efa misy zato mahery ankehitriny réseau 5G maneran-tany dia efa misy 5 izao aty Afrika. Madagascar dia anisan'ny sangany aty Afrika amin'ny 5G izay vokatry ny fiaraha-miasa matotra misy teo amin'ny injeniera malagasy maro miaraka amin'ny orinasa voalohany eo amin'ny fifandraisan-davitra dia tsy izy izany fa Ericsson. Reharehan'ny injeniera malagasy ary ny malagasy ray manontolo mihitsy izao zava-bita misy izao satria raha somary taraiky foana Madagascar amin'ny lafiny maro nandritra izay 80 taona nahazoana ny fahaleovantena izay dia sangany kosa isika amin'ny lafiny numerika. Mifanojo ihany koa izany amin'ny vinan'ny filoham-pirenena ny ahasangany amin'izay any Madagascar amin'ny lafiny rehetra manomboka izao. Marina fa eto Antananarivo ary miatomboka amin'ity herinandro ity dia miampy an'ny Toamasina ny toerana misy ny réseau 5G. Mbola hisy toerana maro hafa koa ezahana asiana ny 5G alohan'ny faran'ny taona. Alefa Telma, alefa 5G, alefa Madagascar.